ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny teny io tiravana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Samuela voalohany toko fafito andininy faharoa ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Samuela voalohany toko fafito andininy faharoa ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Ary hatramin'izany andro izany dia nitoetra ela tany Kiriata Jearima ny fiaran'i Jehova dia 20 taona. Ary ny taranak'Israely rehetra nala elon'i Jehova. Dia hoy Samuela tamin'ny taranak'Israely rehetra, raha miverina amin'i Jehova mifonareo rehetra tokoa ary ianareo, dia ary io hiala aminareo ny andriamanin-kafa sy ny Astarta ka ampiomaniny ny fonareo an'i Jehova ary aoka izy ihany no tomponareo, dia hamonjy anareo amin'ny tanan'ny Filistina izy. Dia nanary Robala sy Astarta ny zanak'Israely ka nanompo an'i Jehova irery ihany. Ary hoy Samuela, vorio ny Israely rehetra ho an'ny Mispa, dia hivavaka amin'i Jehova ho anareo aho. Dia nivory tany Mispa izy ary nanovy rano ka nandraraka izany teo anatrehan'i Jehova sady ny fahadianina tamin'izany andro izany izy ka nanao hoe efa nanota tamin'i Jehova isika. Ary Samuela nitsara ny zanak'Israely tany Mispa. Ary rehefa renin'ny Filistina fa efa vory tany Mispa ny zanak'Israely, dia niakatra miely azy ireo andrinan'ny Filistina ary noho ny nandray izany ny zanak'Israely dia raiky tahotra izy noho ny amin'ny Filistina. Dia hoy ny zanak'Israely tamin'ny Samuela, aza mitsahatra amin'ny tanàna amin'i Jehova Andriamantsika ho anay ianao mba hamonjeny anay amin'ny tanan'ny Filistina. Dia naka zanak'ondry mbola minono Samuela ka nanatitra azy ho fanatitra dorana ho an'i Jehova. Dia nitaraina tamin'i Jehova ho an'ny Israely Samuela ary niaino azy Jehova. Ary na mbola nanatitra fanatitra dorana Samuela, nanantona ny Filistina hiady amin'ny Israely. Fa Jehova nampikotrokorana mafy tamin'ny Filistina tamin'izany andro izany ka nampifanaritaka azy. Dia resy teo anoloan'ny Israely izy. Ary ny lehilahy amin'ny Israely niala tany Mispa ka nanenjika ny Filistina ary namely azy mandra-pahatonga ny teo ambanin'ny Betikara. Ary Samuela naka vato ka nanorina azy teo anelanelan'ny Mispa sena. Ary ny anarany nataony hoe Ebenezera. Fa hoy izy, efa nofonjeny Jehova isika hatramin'izao. Dia resy ny Filistina ka tsy tafiditra tao amin'ny anatin'ny faritanin'ny Israely intsony. Ary ny tanan'i Jehova namela ny Filistina tamin'ny andro rehetra niainan'i Samuela. Ary ny tanàna izay efa nalain'ny Filistina tamin'ny Israely dia azon'ny Israely indray, hatrany Ekrona ka hatrany Gata. Ary ny faritanin'ireo dia nalain'ny Israely tamin'ny tanan'ny Filistina koa. Ary niavana ny Israely sy ny Amorita. Amen. Araka izany ry havana dia nampibebahan'i Samuela ny Israely sy ny nandresen'ny Filistina. Izany moa no hitantsika eo amin'ny soramandry mamitana izo ampahantsoratra masina izay novakiana tamintsika teo izao. Ary misy reto fahamarinana telo reto no tiako hisariana ny saintsika avy amin'izany. Ka ny fahamarinana voalohany izay hitantsika eto dia izao: niverina tamin'i Jehova ny Israely satria nalahelo azy ary nampahorian'ny Filistina. Niverina tamin'i Jehova ny Israely satria nalahelo azy sady nampahorian'ny Filistina. Hitantsika izany amin'ny andininy faharoa ka hatramin'ny andininy fahaefatra. Eto ravana dia mahita ny zavatra nitranga tamin'ny andron'ny Samuela mpitsara ny Israely. Izany Samuely izany ny mpitsara farany teo amin'ny Israely mialohan'ny nahazaon'izy ireo mpanjaka. Dia i Saoly no mpanjaka voalohany taorianan'i Samuela. Ary io vanim-potoana ny mpitsara io dia vanim-potoana teo eo amin'ny 300 taona teo izy io, izany hoe taorianan'i Joshua nandra-pahatonga teo amin'ny Saoly mpanjaka. Dia tao anatin'izany fotoana izany tsisy mpanjaka amin'ny Israely, tsisy olona mpitarika hoe anankiray izany fa mpitsara no nitarika azy ireo. Ny mpitsara dia tahaka ny olona mpitaritolona izay tany amin'ny isa-tanàna tany. Be dia be ny mpitsara fatantsika amin'izany ry Gideona, Samsona, be dia be, Debora sy ny ohatr'izany. Anisany i Samuela. Ka tamin'izany fotoana izany dia izao tena vanim-potoana izay tafalatsaka ny Israely. Rehefa niditra tao amin'ny tany Kanana tsinona izy ireo dia izao rehefa maty Joshua dia samy variana tamin'ny nataony tany ary ny tena loza ary lasa nanompo sampy. Dia tena lasa natanjaka ny fahavalony. Anisan'ny fahavalo tamin'izany izao ny Filistina. Ka any amin'ny toko ao aloha ianao raha mijery toko fahaefatra izao dia izao resin'ny Filistina ny Israely ary tsy hoe resiny fotsy fa nobabony hatramin'ny fiaran'i Jehova. Io fiaran'i Jehova io dia tsy inona fa ilay vata izay vita amin'ny volamena. Misy ny mana sy ny teny vavolombelona dia ny 70 ary ny tena.
dia le teny Mosesy tao anatin'io. Ka io fiara io dia fiara zany hoe ohatrany hoe tsy hoe ohatrany fa tena tao mihitsy no nipetraka Andriamanitra. Ny fisiany io zany no maneho ny fisian'Andriamanitra, ary any amin'ny bokin'ny Eksodosy no ahitantsika hoe ny fomba niarahan'Andriamanitra nonona tamin'ny Israely teo ampovoan'izy ireo dia tao amin'io fiara io Andriamanitra nonona. Ka rehefa tonga ny Filistina nandresiny Israely, lasa ny zareo io fiara io dia lasa nisy arety mandringana tany amin'ny Filistina, dia ozy zareo hoe tena ity zavatra ity ny tena tsy mety satria atony Andriamanitra ny Israely, ity fiaran'ny Andriamanitra ny Israely ity mihitsy ny mahatonga zao. Dia naveriny zao ahoana ny ataontsika amin'ity, andana vereno any. Dia zareo koa nefa tsy sa manatitra ny lizy dia zao nasiany ombin-tsarety fotsiny dia napetrany teo le fiara dia nanao karazana fanatitra sy any izy dia nalefany fotsiny tamin'izao le ombin-tsarety nandeha tany. Dia tonga tamina tanàna kely anankiray ombin-tsarety io, ao alolo ao misy n'izany tantara zany. Dia rehefa nandeha dia tonga atao amin'ilay tanàna kely anankiray indray le antsoina hoe Bety Semesita. Dia rehefa tonga atao indray dia izao nalain'ilay olona tao dia nanaovany zareo sorona sy fanatitra hoe teny fiaran'ny Andriamanitra ny Israely. Fa rehefa avy eo nitsikotsikolovina inona ny ato anatin'ity zavatra ity, sokasokafany dia tezitra Andriamanitra, teny vonoan'Andriamanitra, naripak'Andriamanitra indray ilay olona tao amin'io tanàna io, amanalina indray ny maty. Dia rehefa hitan'ny zareo indray hoe ity zavatra ity nampidi-dozantsika dia naveriny tany amin'ny Israely tany, na navereno any io fa tsy mety amintsika no mitazona n'ity zavatra ity. Dia Eliezera izay ambara eo moa hoe any amin'ny toko 7 zany eo amin'ny 1:1 no niazona sy nitandrina n'io fiaran'i Jehova io. Dia izy no nitazona n'io tany dia nandritra ny 20 taona tany Kiriatina Jerima, tany zany no mipetraka ny fiaran'i Jehova. Zany hoe ny Israely zany nahatsiaro hoe lavitra n'Andriamanitra izy, nahatsiaro hoe aiza Andriamanitra satria io fiara io no fahafahatsapany zareo hoe manatrika antsika Andriamanitra. Dia lasa tany io fiara io zany dia nahatsiaro hoe lavitra n'Andriamanitra izy, ka tao anatin'izany fahalavirana n'Andriamanitra zany dia nalahelo izy, zany ny ambarina amin'ny 2:2, nalahelo an'i Jehova sy ny taranak'Israely rehetra. Dia fantatry Samuely zany hoe nareo te hiverina amin'Andriamanitra, satria nahoana, satria tena nampahorian'ny fahavalony izy, nampahorian'ny Filistina. Tsy afa-mihetsika mihitsy fa ny Filistina zany nohatrany hoe nanao koloniany zareo tamin'izany fotoana zany, nikoloniseny zareo tamin'izany fotoana zany. Dia avy eo dia ozy izy Samuela hoe zao ary raha hiverina amin'ny Jehova tokoa nareo ozy izy dia zao ary io daholo hiala aminareo reo andriamanikafa andriamanitra tsy izy rehetrarehetra reo, dia Andriamanitra ihany nao ka ho tomponareo dia ho hitanareo fa amonjy anareo amin'ny tanan'ny Filistina izy. Ka izay no nahatonga ny Israely resy, satria tamin'izany fotoana zany rehefa miady ny firenena roa dia tena hoe ilay Andriamanitra mihitsy ny miady. Ka ny Israely ny Andriamaniny tsy tena tompony araka ny tokony izy fa manompo andriamanikafa izy, ka tsy natanjaka teo aminy zany ny Andriamaniny, satria tsy ny tompony fa zavatra hafa ny tompony. Dia resy izy ary dia eo no nahatonga ny Samuela nilaza hoe ary io reo ozy izy. Dia tena narahan'ny olona nahariany zareo daholo amin'izay ary reto le Bala, Astarta, dia tena nanompo an'i Jehova ry zareo. Tena niverina tamin'i Jehova ny Israely rehefa nambarany Samuela hoe te hiverina nareo fa malahelo azy, te hiverina nareo fa ampahorian'ny fahavalo, zao ary atao. Dia nataon'ny Israely izy. Inona moa ry havana ny lesona izay azontsika tsoahana avy amin'izany? Hatramin'izao koa ry havana dia tsy mbola miova, fa raha mahatsiaro ianao hoe ampahorian'ny fahavalo, mahatsiaro ianao hoe lavitra n'Andriamanitra, dia mbola izay koa afaka ny miverina amin'Andriamanitra ianao. Angamba ianao mahatsiaro an'izany hoe lavitra n'Andriamanitra zany. Asa taloha ianao tena nahatsiaro mihitsy hoe nafana fo, nanompo azy, nanao ny rehetrarehetra ity. Avy eo rehefa variana tamin'ny fiainana, variana tamin'ny zavatra samihafa, dia lasa ohatrany hoe adinodino ilay fivavahana, dia manompoka tonga amin'izay zao karazana olana rehetrarehetra zao, lasa fahoriana ny fiainanao. Dia natsiaro ianao hoe te hiverina amin'Andriamanitra amin'ity an'io ity ary, dia tena afaka miverina amin'Andriamanitra toy ny Israely ianao. Fa izao ario avokoa ny sampy rehetra. Inona ilay sampy ny fonao atao? Mety ilay fitiavam-bolana ilay sampy ny fontsika, le fanomponany io vola io, fanomponany mamona, mety le zavatra samihafa ny sampitsika. Dia izao ario daholo zany sampy rehetrarehetra izany, ka tena mety teza hiverina tanteraka amin'Andriamanitra ianao. Ilay zavatra izay ataonao ambonino Andriamanitra natao hoe sampy, ario reny, dia mety teza hiverina amin'Andriamanitra tahaka ny Israely eto, fa mandray anao izy. Angamba ianao mety tena mahatsiaro mihitsy tsy mandeha amin'izay loany no fiainanao,
tsy mandeha amin'ny tokony ho izy mihitsy fa zay rehetra atao tsy manjary avokoa ary tena gaga ianao inona raha mahatonga an'izany sao dia efa nanalavitra an'Andriamanitra fotoana zao ry havana miverena amin'i Jehova dia ho hitanao tokoa fa ho ataon'Andriamanitra amonjy ianao amin'ny tanan'io fahavalo izay mampahory anao io Jehova. Io le Filistina izay mampahory anao hamonjy anao amin'izany Andriamanitra. Mety eza handray action mihitsy indraindray le sampy eo mety le fahotany andren'ny sasany moa zany mety hoe fijangajangana. Ianao ve miaraka amin'ny vadin'olona dia inona moa ny fitahian'Andriamanitra dia davinao hiditra amin'ny fiainanao anatin'izany? Inona ny fitahian'Andriamanitra eritreretinao fa hiditra amin'ny fiainanao anatin'izany? Tsy maintsy manapa-kevitra ianao amin'ity anary an'io sampy io zavatra mamy fonao io ozany hoe tapaka ity manomboka androany ariko ity manomboka androany fa za hiverina amin'Andriamanitra. Ny olona tena mibebaka ravana ka tena miverina amin'Andriamanitra dia mandray fanapahan-kevitra eo amin'ny fiainana izy. Misy zavatra tsy maintsy mihitsana sy miala ao fa tsy hoe fihetsepo fotsiny izy zay malahelo an'Andriamanitra zany manimanina an'Andriamanitra zany dia eo fotsiny tsisy atao akory. Tena misy action. Inona ny action tokony ho ataonao? Misy zavatra tena tokony hialana mihitsy misy zavatra tena tokony hafoy mihitsy ao re tena te hiverina amin'Andriamanitra. Ary raha ohatra ianao ka fatoran-javatra samy hafa mety karaza pahotana sy ny toy izany ka tena mahatsiaro ianao hoe ampahoriny ireo karazana fahazaran-dratsy samy hafa dia izao tena mila miverina amin'Andriamanitra tsika ary manary ireo zavatra samy hafa izay mitondra antsika ho any amin'izany fahotana izany. Ny firenena, inona moa ny tena zavatra mihazona ny firenentsika sy mampahory azy amin'izao fotoana izao? Tsy ny fahantrana ve? Mijaly ane ny olona amin'izao fotoana izao hoe mijaly amin'ny lafiny maro mihitsy ary nana dia ny hazavana tsy misy, ny rano mampijaly, ny hazavana mampijaly, be dia be ny fahoriana mampijaly ny olona amin'izao fotoana izao. Miamahantra isika. Ahoana no atao? Inona ny tokony atao? Mila miverina amin'Andriamanitra isika ry havana. Zany ihany ny tena vahaolana. Zany ihany ny volana fa na isolo mpitondra isaky ny ray volana ary sika isa-taona tsy any amin'izany mihitsy fa tena le fiverena amin'Andriamanitra. Mbola manjaka ane ny fanompoan-tsampy, mbola tena manjaka ny fanompoan-tsampy, mbola be dia be ny zavatra tompotompon'ny olona ary tsy azo ny saina eritreretina mihitsy ny isan'ny doany sy ny isan'ny olona mbola manatrika an'izany, mbola mandeha manao sorona amin'izany raha toka hoe ho Antananarivo fotsiny. Lasa miverina maka-toerana ray izao ny fanompoan-tsampy dia lazaina fa hoe kolotsaina le izy. Dedediavina ho ampanjakana mihitsy hoe averina indray ny alamady be, averina indray izao rehetrarehetra fomba rehetrarehetra izao. Tsy sanatria manimbazimba ny fomba ny malagasy isika fa raha ohatra ka mitaona ny malagasy hanompo Andriamanitra hafa, hiankohaka amin'Andriamanitra hafa dia tsy maintsy tao amin'ny mpitondra fivavahana ny malagasy hiverina amin'Andriamanitra, hanary izany, hiala amin'izany fa raha tsy izany tsy tafavoaka isika. Raha tsy izany tsy tafavoaka isika. Ary izany nambaran'ny tenin'Andriamanitra raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako sy no avy any eritena ka hivavaka hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiainao any an-danitra amin'ireny ary hanasitrana ny tany. Sao dia mbola io fanompoan-tsampy io ary mbola mahatonga ny firenentsika tsy tafavoaka mihitsy hatramin'izao fa mbola kejainy ny fahotana sy ny faharatsiana sy ny fahantrana ihany sika na dia manana volonté tahaka n'inona aza ny mpitondra sy ny vahoaka hiarina sy hiala amin'izany. Anjarantsika mametram-panontaniana fa ny fanontaniana izay apetraka aminao koa dia izao hoe tena vonina venao hitady an'Andriamanitra, hiverina amin'Andriamanitra mba hampiala ny fahavalo sy hahatonga anao tafaverina amin'Andriamanitra. Mitaonanao ary havana amin'ity an'io ity mba tena hoe hanaiky tahaka ny Israely hoe hanala ireto zavatra ny tompona ireto izay. Reto no nataonay andriamanikely hatramin'izay fa izao alana ireto fa izay te hiverina amin'Andriamanitra. Dia mba ho maro ane ny malagasy hanary ny sampony ary izany ny iran'ny misionera. Jehova tomponay ozy izy. Taio sy aza avao ny nosinay. Misionera vazany namorona an'izany izany. Taio ozy mba ho foy ny taninay ny sampony. Hatramin'izany dia fanambarame mba ho foy satria tsy fony ny olona ane io sampy io sady mandeha ihany izy mivavaka dia mbola mandeha ihany koa izy manompo sampy rehefa misy zavatra mahazo azy ka mahatery sy mahaporotra azy. Ary zany le olana zany ka zany mahatonga zao antso izao miverena amin'Andriamanitra isika malagasy. Tsy vitantsika izany raha tsy miankina amin'ny fanahy masina isika mangataka ny hery fanahy masina manao hery hialako amin'ity zavatra ity fa na toka hiala amin'izany atao hoe vadin'olona izany ane mafy ane miala amin'izany. Ny sentiment ane tena matanjaka be amin'izany fa tsy vitanao amin'ny herin'ny tenanao zany raha tsy miankina amin'ny fanahin'Andriamanitra ianao. Ny famarinana faharoa izay hitantsika tokoa nefa dia izao hoe
nivavaka sy nanao fanatitra Samoela ka nataony Jehova ny fanaritaka ny Filistina ary resy. Nivavaka sy nanao fanatitra Samoela ka nataony Jehova ny fanaritaka ny Filistina ary resy. Hitantsika izany amin'ny andininy 5 ka hatramin'ny andininy 7. Etsika ravana dia mahita hoe rehefa hitany Samoela zany fa tena hoe nariny ny olona tokoa ny sampiny. Toy izay ndao ary maka nisy adaoly nareo any Mizpa osy. Io Mizpa io dia raha jerevanao ny mpitsara toko 20 andininy 1 dia toerana fivoriana izy io. Toerana izay ohatrany hoe centre zany zay nivorian'ny Israely efa hatramin'izany mihitsy. Dia ndao ara ho any daholo tsika osy. Dia hivavaka ho anareo anatrehan'i Jehova osy. Dia nandeha tokoa ny olona dia tonga ny olona zany nivory avy any Mizpa ny olona dia lasa Samoela nanomboka nivavaka izy, nifadianina izy, nakarano izy dia nandraraka ny indrano iny teo anatrehan'i Jehova izy. Izany fihetsika izany no tahaka midika hoe Andriamanitra tena diovy zahay. Jao ny fahotanay araraka eto anatrehanao eto. Dia tena nandritra tena hoe naneo zany hoe nibebaka mihitsy io i Samoela mihitsy io le mpitondra le mpitaky satria ambarany hoe Samoela dia nitsara ny zanak'Israely tany Mizpa. Le nitsara ny dikany dia hoe nitondra ny dikany. Ny mpitsara tamin'izany fotoana izany manko tsy ohatra ny mpitsara amin'izao fotoana izao le hoe juge any amin'ny tribunal, fa le mpitsara dia olona mpitarika leader ny dikany, guerrier. Izy zany no nitondra ny Israely tamin'ny zanak'Israely nivory tao Mizpa ary nivory vahoaka be tao ry zareo. Dia sady nibebaka izy, nifony izy ho an'ny Israely ary zany nambarany eo efa nanota tamin'i Jehova isika osy izy. Dia rehefa renin'ny Filistina indray hoe mivory indray ny eo ny zanak'Israely ao Mizpa ao hoe asa mikonikonina ninona indray ngamba nireo mivorivory eo reo dia ho avy indray zareo andeha hamono azy sy hampijaly azy. Nampahorin'ny Filistina mihitsy indreo. Dia vao nahita an'izay indray ny Israely dia iny indray fa nikorotana indray dia saviritaka indray dia torakovotra indray izy rehetrarehetra. Dia tonga dia hoe nanatona ny Samoela indray izy dia ozy ny zanak'Israely hoe ianao aza mitsahatra mivavaka mitarena amin'Andriamanitsika ho anay fa maty izay mba ho vonjen'Andriamanitra amin'ny Filistina izay. Dia lasa Samoela naka zanak'ondry ozy izy dia ataony fanatitra io zanak'ondry io ho an'i Jehova. Dia nitarena tamin'i Jehova Samoela mivavaka tao izy dia tena niaino azy Andriamanitra. Dia mbola eo mpivavahany Samoela mbola mpanaovana fanatitra izy efa ndreto ny Filistina efa mirodorody be mihitsy handeha hanao be fiavy hamono ny Israely. Kanefa zao niditra tsehatra Andriamanitra. Tonga dia nisy kotrokorana be, nisy orana be dia saviritaka teo ny Filistina. Lasa tsy nisy fibaikona ny rindra tsony zany. Fa tonga dia saviritaka ry zareo. Dia tonga dia resy ny Israely ny Filistina ary ny fanenjehan'ny Israely resy nitsoka nandositra daholo. Dia tena hoe nandresy izy ireo. Satria nahoana? Satria nivavaka Samoela. Vavaka zany ny tena Andriamanitra mihitsy ny tena niditra tsehatra. Andriamanitra mihitsy niditra tsehatra. Ary ambarany eo moa amin'ny 7:10 hoe Jehova mihitsy no namely ny Filistina tamin'ny andro rehetra niaina ny Samoela. Ny tanan'i Jehova namely ny Filistina. Dia nasiany zareo tsangam-bato atao Ebenezera tao. Io Ebenezera io zany dia io zany ny tsangam-bato maneho fa nandresy isika teto amin'ity toerana ity, nampandresen'Andriamanitra isika teto amin'ity toerana ity osy Samoela tamin'ny Israely. Inona moa ry havana ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Tsy mbola miova ry havana ny herin'io vavaka io. Eto dia vavaka olona anankiray ane, vavaka Samoela sy fanatitra izay nataony. Zany nahatonga an'Andriamanitra namonjy ny Israely iray manontolo mihitsy. Tsy mbola miova ny herin'ny vavaka. Ianao raha ray mpianakaviananao raha ray aman-dreny ianao, nivavao amin'ny tokantranonao izay mikorotana io. Mety misy olona mihitsy ane tena manakorotana ny tokantranonao ary tena mikendry izay handrava azy, manao izay fomba rehetrarehetra mihitsy izy. Fa izao nivavao ianao, andolo io, aforeto ny lohalikao ary tena hoe ampiasao amin'ny finoanao. Io hoe manao fanatitra io avana dia tsy ino fa afaka ambara hoe fanoloran-tena io. Fa afaka ambara koa io hoe Jesosy Kristy ilay fanatitra izay natao teo ambony hazo fijaliana. Meteza ianao zany hibanjina ilay fanatitra izay nataon'i Jesosy. Itsika tsy afaka andeha hamono zanak'ondry intsony, fa ny fanatitra izay nataon'i Jesosy tsy maintsy banjinitsika miaraka mivavaka izay ataontsika. Dia ho hitanao ilay tena fandresena fa ataon'Andriamanitra amin'ny samaritaka ny fahavalonao. Tsy hitan'izay lalakombany, sahira-tsaina izy, tsy hitan'izay atao. Na dia efa planina tsara petraka raha no eritreretina amin'ny tenanao. Angamba mety manana olana ianao amin'ny fakarakarana taratasy samihafa.
dia mivavaha. Ny vavaha izay ihany fa nivavaka manova zavatra ary tena ny fiasan'ny vavaka ny marina te mahery indrindra ozy ny tenin'Andriamanitra. Ka mety eza hivavaka, mety eza hibanjina ny hazo fijalian'i Kristy satria efa nisy famonjena nataon'i Jesosy antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Dia manana anjara amin'izany famonjena izany ianao ka izay rehetra mijery ny zanaka no mahazo izany famonjena izany. Raha mety misy disadisa be eo amin'ny fiangonana sy eo amin'ny fikambanana misy ianao, dia izay ihany. Vavaka, izay ihany ny ravana ny fanafodiny. Mety ezitra hivavaka dia hanantona ny hazo fijalian'i Kristy, hitondra izany olana izany eo amin'ny hazo fijalian'i Kristy ka andohalika mihitsy fa tsy mbola nisy lohalika niforitra ka niala maina zany e. Tsy mbola nisy niala maina ny lohalika niforitra teo anatrehan'Andriamanitra. Satria ny fotoritory sy mangorakora ka tsy ataony tsinotsinona. Ary raha mijetika izao ny fahantrana hotsika teo ny fahavalon'ny firenena. Dia ahoana izany ny ahafahantsika miady aminy? Efa anankiray aloha nambara teo ilay fibebahana sy fiverenana amin'Andriamanitra. Fa ny anankiray koa izao vavaka. Ny vavaka, tena mila vavaka ny firenena. Ary mila mpanompon'Andriamanitra maro hivavaka ho an'ny firenena. Averiko ihany fa tsy mbola miova ny herin'ilay teny. Manao hoe raha ny olona izay nantsona amin'ny anarako ozy no avy any tena ka hivavaka, hitady ny tavaka ny ala amin'ny ratsy fanaona, iaino azy any an-danitra melan'elo ny arina sitrana ny firenena. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao dia izao, afaka nivavaka tahaka ny Samoela ve ianao mba ahafahan'Andriamanitra mamonjy ny firenentsika amin'ny fahavalo, na mamonjy ny ankonana, na mamonjy ny fiangonana, na mamonjy ny zavatra rehetra, ny fianakaviana amin'izay mety ho fahavalo. Mitaonanao ary hava mba tena hivavaka. Ary io tsy vitantsika satria indraindray na no mivavaka alohan'ny atorana tsy ho vitako. Ratsy ny fanahy masina ny angatao. Angatao ny fanahy masina ametraka ao anatinao ilay fitiavam-bavaka dia ilay finoana ny herin'ny vavaka fa vitanao izany. Fa na raha ihany no niasa tao amin'ny Samoela sy miasa ao anatintsika. Ny famarinana farany sy hitantsika tokoa nefa ny dia izao hoe niverina tamin'ny Israely ny taniny izay nalain'ny Filistina rehefa nandresy izy ireo. Niverina tamin'ny Israely ny taniny izay nalain'ny Filistina rehefa nandresy izy ireo. Hitantsika izany no 4:4. Raha verina vakina dia ozy manao hoe ary ny tanàna izay nalain'ny Filistina tamin'ny Israely dia azon'ny Israely indray hatrany Ekrona ka hatrany Gata, ary ny faritanin'ireo dia nalain'ny Israely tamin'ny tanan'ny Filistina koa ary niavina ny Israely sy ny Amonita. Lasa ny lamina ny fiainan'ny Israely. Izany no hitantsika eto. Niverina ny tany. Ny Filistina tsinona rehefa nandresy azy ireo dia hatramin'ny zarat'ny tany koa nalainy zareo, ny tany misy tany nalainy izany. Dia ianao tsinona resy dia tsy afaka nanao nainany mihitsy. Fa rehefa nandresy amin'izay ny Israely, nalainy amin'izay ny tany. Naverina ny tany izay nitazomin'ny fahavalo rehefa nandresy. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Rehefa mandresy ianao miaraka amin'i Jesosy Kristy, averina daholo sy zavatra nalainy ny devoly teo amin'ny fiainanao. Averina daholo izany. Angamba mety hoe ny fiadanana, ny fifaliana, ilay fitsarana, tena misy ane izany. Angalary ny devoly ireo rehefa miditra ao anatin'ny olona izy dia izany no mahatonga ny olona tsy manana ny roantsony mihitsy. Misy ane olona tena tsy mitsikitsony mihitsy ravany. Rehefa miverina amin'Andriamanitra ianao ka tena mandresy miaraka amin'i Jesosy, averina daholo ireny rehetrarehetra ireny. Ary takio mihitsy avereno amiko ny fiadanako, avereno amiko ny fifalianako, avereno amiko satria nangalary ny devoly daholo izany rehetrarehetra izany. Ary tena misy koa indray ny arena na dia ny fahaizana aza. Lasa miafina ilay izy satria Satana no manjakaka. Lasa miafina ilay izy. Zaho ravana androany dia tena te-hiteny amintsika mihitsy. Manan-karena ny firenentsika. Manan-karena ny firenentsika. Raha arena kibon'ny tany fotsiny. Jerevy reny ny firenena sasany Dubai. Petrolina ny ananany. Dia io nampiasainy ilay petrolina dia io izy mamirapiratra vitany daholo ty zavatra tsy azo ny saina eritreretina rehetrarehetra ity satria ampiasainy mihitsy ilay harem-pireneny. Fa maninona moa ny firenentsika? Amin'ny taonina sy amin'ny taonina ny volamenatsika, ny safira anantsika, nickel, ny uranium, firenena fahatelo mpamokatra an'izany any antsika. Ary tena be dia be mihitsy ny arena kibon'ny tany izay ananan'ny malagasy. Fa nahoana ny tsy toa miafina ilay izy dia satria izany izao mbola finoan'ny olona hoe io rehefa hitrandraka arena kibon'ny tany ianao dia tsy maintsy manao sorona aloha dia satria mbola tazomin'ilay kalanoro, tazomin'ilay izao dia izany mbola finoantsika hoe androlo atolotry ny olona ho andreny mihitsy ilay tany ka izao lasa tsy maintsy mbola manompo andreny izy rehefa hitady volamena. Miafina ilay izy, mbola tazomin'ny Satana. Fa rehefa tena tonga ny fotoana ka tena miverina amin'Andriamanitra isika,
ain'Andriamanitra ataony mampitombo ny volamena any ambanin'ny tany rehetrarehetra ho tonga firenena matanjaka ny firenena, satria miala amin'izay le fiazonan'ny satana ny harem-pirenena rehetrarehetra io. Lasa ny vahiny ny manjaka amin'ilay izy, ny Filistina ny manjakazaka amin'ny harem-pirenena. Ary nanontany ara dia izao ohatry ny ilzay parsa tazomin'ny olona ka kejain'ny olona, raha tsy miverina amin'Andriamanitra isika, tsy miverina daholo koa ny harenantsika, tsy miverina ny harentsika. Ary amin'tian'io tena te hitarika antsika ho amin'izany fisainana izany mihitsy. Aza mifanometsiny fa ianao aloha miverena amin'Andriamanitra. Ny fanontaniana mipetraka amin'ny kosa aminao dia izao: mino ve ianao fa hain'Andriamanitra ataony mamerina izay rehetra nangalan'ny devoly teo amin'ny fiainanao, nitaonanao ariavana? Tena hoe hiaraka amin'ny Jesosy. Fa rehefa tena miaraka amin'ny Jesosy anao, miverina daholo ny zavatra rehetra izay nangalariny Satana teo amin'ny fiainantsika. Be dia be ny nangalariny teo amin'ny fiainantsika, ny fiadanana sy ny fitsaharana ary ny harena samihafa averina daholo rehefa miaraka amin'ny Jesosy. Raha fitinana izay rehetra nambara teo izany dia izao hitantsika teo voalohany fa niverina tamin'i Jehovah ny Israely satria nalahelo azy sady nampahorin'ny Filistina. Meteza hiverina amin'Andriamanitra ry havana. Fa rehefa lavitra an'Andriamanitra isika dia feno ahiahany fiainantsika, manjaka ny tahotra, manjaka ny fahavalo. Fa raha miverina ianao dia ho raisiny indray. Ary izany fiverenana izany tena misy fanapa-kevitra be deaibe tsy maintsy raisinao, misy zavatra be deaibe tsy maintsy afoy ao. Dia ilay sampony fotsika, ilay zavatra izay nakamamitsika ao anatintsika ka nanakalozantsika an'Andriamanitra, tsy maintsy arinindreny rehefa miverina amin'Andriamanitra. Ny faharoa dia hitantsika teo hoe nivavaka sy nanao fanatitra Samuela ka nataon'i Jehovah ny fanaritaka ny Filistina ary resy. Ianao mpitondra fivavahana, ianao indrindra no iantefany izao afatra izao. Meteza hivavaka sy hitady an'Andriamanitra isika. Fa ny vavaka izay ataontsika dia afaka ihany koa hamonjen'Andriamanitra ny firenena eo anatanany fahavalo, ka hatonga antsika hanangana ilay vato famonjena Ebenezera ilaza hoe efa nampandresy antsika tamin'ny fahavalontsika Andriamanitra. Ary ny farany, niverina tamin'ny Israely ny taniny izay nalain'ny Filistina rehefa nandresy izy ireo. Rehefa miaraka amin'Andriamanitra isika ka tena miaraka amin'Andriamanitra tokoa, ho averina daholo ny zavatra rehetra izay nalain'ny devoly teo amin'ny fiainantsika, na inona. Ary dia tena izany tanteraka amintsika na izany, ho tanteraka amin'ny firenentsika na izany. Ho azy rerian'ny voninahitra. Amen.